Ry avana malala mpifaliany mandrakarivana zao ntsika miona toy zao mifampizara ny tenin'Andriamanitra, mihaino ny tenin'Andriamanitra ihany koa ho sakafom-panao anao ary andinianao tena miteny tontolo andro ity. Ho aminareo olom-bofidy araka amin'ny fahalalana raha teo izay an'Andriamanitra ray, amin'ny fanamasinana ny fanahy, amin'ny fanarahana sy ny famafazan-drahany Jesosy Kristy, ampitombona ho anao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Zoma 14 Jona 2022 imanjinantsika aloha hevitra hoe miaro ny olony ny tompo. Andeha ry havana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Andeha misaorany Jehova, ianao rehetra mpanompon'i Jehova, izay mitoetra alo an-tranon'i Jehova. Manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina, ka misaorany Jehova, hitanao avy any Ziona ny Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Andriamanitra yo ampilay sore izahay zanaka mahazoto tsara ka avita be amin'ny asy izay ata fa fitiavana ianao ka afaka ampilay toko anao enganeza Gesù Kristi pamunzi lamani luani fiangonana ampiana ruisa agli fancati aminia siumunana mawirai ani inzireja unitunu bavaka arizani chiunu tarigeja ulesana isa arizani chiunu tarigeja ulesana isa fatimisi sayutanteraka ratimi fancati katuanu matsi ureraka isaira muleti eti katuanu matsi ureraka isaira muleti rifanahi masino mpampiununa hafana unifuna naiza misiana itevununa ifanapi ifanja engane usana si uvavira mentinani vavaka amadrusuni fifankatiavana tsisi ifanavaka
andeha hivavaka isika. Andriamanitra Andriamanitra mpananatra ianao, ary tsy mba mandao amin'ny ady atrehana fa mame anjara toerana miavaka. Ilazany amin'ny teninao ho an'ny mpino tsiraray. Ko mankalaza sy midera ary mame voninahitra anao zahay Tompo. Fantatrao koa nefa fahalemenay ary tsaronay zany. Mangataka famindram-ponao hatrany zahay, mamindrafo aminay ary mamela ny elikay. Feno fananao masina zay anazavanay ny amin'ny fanambarany teninao, zovakina mba izanay mitombo amin'ny finoana. Anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny finaina ho antsika amin'ity nity ravana malala dia hitanao amin'ny epistely soratao Paola ny Efesianina. Efesianina toko 4 ny 1:12 ka hatramin'ny 9:12. Ovakiko aminaran'i Jesosy Tompo izany. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mara-pahatonga antsika rehetra ho any amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehiben'ny fahafianoan'i Kristy. Mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotra ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saipetsy ataon'ny olona sy ny fiendreny hatanteraka ny hevitry ny famitahana, fa mba anaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitomba amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy ny tombon'ny tena rehetra izay akambana sy ampiraisina tsara noho ny fanompon'ny isan-taonany, araka ny fiasany izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka ampandrosoany ny tenany amin'ny fitiavana. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, manonona ny fiadanan'ny Tompo aminao hatrany ry havana, ilay fiadanana izay mitondra fiainana ho antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra azy omeny antsika. Noraisika teo ny Efesianina toko 4 (1:12-12) izay milaza ny amin'ny fananarana mba hifanara-tsaina sy haharitra ary handroso tsara. Ny fandrosoan'ny fiangonana dia ny fifanompoany tsiraray. Zany ry havana. Ny fandrosoan'ny fiangonana dia ny fanompoany tsiraray. Zava-dehibe loatra ry havana. Izany teny izany ka nampianarana sy nanarany Paoly apôstôly ny kristianina tao Efesosy. Ny fiangonana dia fiambonan'ny olona mino. Ka raha tiany handroso izany fiambonana izany dia mila miezaka mifanompo ny tsiraray amin'ny alalan'ny fampiasana izay famezam-pahasoavana izay omeny fanahy masina. Tsy mitombo fa samihafa ny an'ny tsiraray saingy mifameno kosa. Noho izany tsy tokony hialana ny hafa satria samy tsara avokoa ny famezam-pahasoavana. Ohatra hoe tsy ho samy ho mpitondra vavahana daholo fa iray ihany, tsy ho mahay mihira avokoa fa voatokana. Mila fanetretena zany ary fiezahana ny ampivelatra ny azo manokana. Amin'izay mandroso ny fiangonana. Zavatra faharoa lehibe ry havana menanao, fitazonan'ny olona amin'ny fampianaran'i Kristy ihany no tsy ahavoafitaka antsika. Ny fitazonan'ny olona amin'ny fampianaran'i Kristy ihany no tsy ahavoafitaka antsika. Kristy ry havana ny lohan'ny fiangonana, izay tsy mihazona ny ambaran'ny loha dia tsy maintsy tafahendaka ao amin'ny fiombonana, fa izay miaraka sy miombona amin'ny loha dia velona sy mamoa. Hoy Jesosy amin'ny Jaona toko 10:15 izao ny voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Tandremo ry havana, tandremo ny hevi-diso tanteraka ka miteraka finoana diso izay mahavelona ny fahaverezana. So isika sodoka fa rehefa raharaha ao amin'ny ara-pivavahana dia heverintsika ho lalana mitondra mankany amin'ny fiainana. Tandremo. Ny vahaolana dia ny fetezantsika ho tarihiny fanahy masina, hafandraisantsika ny soratra masina. Dia n'io zany ry havana, azono mandinika ny tenanao ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao anay izay milaza fa fandrosoan'ny fiangonana dia fanompoany tsiraray sy ny fitazonan'ny olona ny fampianaran'i Kristy mba tsy ahavoafitaka azy. Mivavaka aminao izay ny tahinanay tsiraray mahafantatra izany. Hiavozanay isan'andro eo amin'ny sehatra misy anay. Ary hijery ho vavolombelonao marina sy mpanompo mahatoky ny teninao. Ary ahay ity anao ka ahay hanasoa ny fiarahamonina misy anay. Ahay misaotra anao Andriamanitra mandrakariva. Ary ahitory izany amin'ny hafa koa.
Jesosy vonjeo ny firenenay, sandreo marary mila ny vavakay fa mpanasitrany ianao. Kotoany ny asan'ny fitsaboana, atanjareo azo paoriana ka ampinoninao. Toandreo marefosikolona ireo sahirana, vonjeo sarovy izay amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Mitahihany amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa mandrarà. Ny tokantranonay, eny fikasana tsara rehetra. Minaran'i Jesosy mpamonjy anay, naovanay izany vavaka izany, miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe: rahanay eo izay any an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Miheno an'io izy anina sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay mieloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa finoana riavana ny tsodrano atolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ny tompo anie anisy lalana mifonareo ho amin'ny fitiavana n'Andriamanitra so amin'ny faharetany Kristy. Amen. Teo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.